Ireo apôstôly sy ny mpisorona be. Izy ireo no apôstôly. Nanaradian'i Jesosy izy ireo tamin'i Jesosy tetỳ an-tany. Rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy dia nandefa ny fanahy masina nampy azy ireo. Avy eo ny apôstôly dia nitoro ny vaovao mahafalin'i Jesosy nataiza lehany. Nanao fahagagana maro sy nanasitrana ny marary ny apôstôly. Nivory tsy tapaka tao amin'ny tempolo tao a Jerosalema izy ireo, ary maro ny lasa nino an'i Jesosy. Nahatonga misorona be jiosy sy ny tandapa ho sarom-piaro izany rehetra izany ka nosamborin'izy ireo ny apôstôly ary nogadrainy. Fa nisan'ireo ny tompo tonga tamin'ny alina ka namono varavarany fonja. Nasain'ilay anjely nakany amin'ny tempolo izy ireo ary nilaza tamin'ny olona ny momba an'i Jesosy. Noho ny maraina ny andro dia nakany akanjan'ny tempolo ny apôstôly ary nilaza tamin'ny olona ny momba an'i Jesosy araka ny nolazainy anjely tamin'izy ireo. Fa ny mpisorona be sy ny tandapa dia niantso ireo loholona. Naniraka ampiaminy izy ireo mba hamoaka ny apôstôly tao am-ponja. Fa rehefa niditra tao an-tranomaizina izy ireo dia lasa niverina nakany amin'ny Sinedriona ary nilaza fa efa lasa ireo lehilahy voafonja. Nisy olona tonga nilaza fa nitsangana teo akanjan'ny tempolo mampianatra ny olona no antony nanagadrana azy ireo. Nandeha ny kapiteny sy ny mpiambina ny tempolo ka nitsambotra ny apôstôly, ary rehefa nentina teo anatrehan'ny fitsarana avo izy ireo dia hoy ny mpisorona be: "Efa nondroharana mafy ianareo mba tsy hampianatra amin'ny anaran'io lehilahy io intsony." Laza nefa Petera sy ny apôstôly fa tokony hakatohan'Andriamanitra ny olona fa tsy ny fahefan'olombelona. Tantarain'izy ireo ny tantaran'i Jesosy fa nitsangana tamin'ny maty izy rehefa avy nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana, ary ankehitriny izy dia efa nian-danitra. Dia nilaza tamin'izy ireo koa ny apôstôly fa nanao izany Jesosy mba hiverenany zanak'Israely amin'ny Andriamanitra sy ho voavela ny elony. Natezitra ny loholona izany ka nanapa-kevitra ny hamono ireo apôstôly izy ireo. Nefa nitsangana ny fariseo atao hoe Gamaliela ka nasainy navoaka vetivety teo amin'ny Sinedriona ireo apôstôly. Nampitandrina ny mpitondra jiosy namana izy avy eo fa mety hiteraka korotana ny famonoana ny apôstôly. Nanoro hevitra azy ireo izy mba hamela ny apôstôly. Nahita ny fomba fieviny ireo fariseo hafa ka nanaiky ny toroheviny. Dia niantso ny apôstôly izy ireo ary nikapohiny fa tsy nivonoiny. Fa nondraraha mafy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy intsony, dia navelany handeha. Niala teo anatrehan'ny loholona ireo apôstôly ary faly indrindra satria Andriamanitra niaraka niady tamin'izy ireo. Ary isan'andro teo akanjan'ny tempolo sy isan-trano dia nanohy nampianatra sy nitory izany hafatra izany izy ireo, satria Jesosy no Mesia.